Alléluia, alléluia, quelle belle journée, gloire à Dieu, famille. Alléluia. Alléluia, et vous savez pourquoi c'est une belle journée? Pourquoi donc? Pourquoi? C'est vrai, dimanche. vous savez pas? C'est dimanche. Alléluia. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite et c'est pour nous un grand sujet de joie. Très bon culte, Église. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que vous êtes prêts à louer? Évidemment. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer? Oh que oui! Est-ce que vous êtes Oui. prêts à danser? Oui! Alléluia! Alors on y va! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Et aujourd'hui, il nous permet encore par sa grâce, par son amour, par sa bonté d'être présent ici dans sa maison et d'être là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez faire un grand cri de joie pour l'amour de notre Seigneur Dieu? Alléluia, Alléluia. gloire à Dieu. Il est bon, notre Dieu est bon. Et je crois qu'il y a une toute petite panne technique, mais ça va arriver. Dieu est bon et ils sont en train de préparer derrière, ne vous inquiétez pas. Alléluia, alléluia. Et si on discutait un peu sur notre vie, un peu d'introduction, quelque chose après? Bon, ben ça y est, c'est trop tard, C'est trop tard. Ah, donc, vous n'allez pas nous connaître aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Hey, hey. Papanga, Hakuho, Canare, Sambono, Sano. Santarine tuantani, ila fiderana, cingiana dansani. Niankizi, nitanula, raya majeni, dadabe, nenbe, ulzabi, fal, iderante so. Orsosere famadi, amini funai, amini senai, amini nai, tuideranai tupunai, orsosere famadi, amini funai, amini senai,
amineri nai luideranai tomponay. Famadi, amini funai, amini senai, amineri nai, luideranai tomponay. Otrosodere famadi, otrosodere famadi, amini funai, amini senai, amineri nai, luideranai tomponay. Mila rano. Iza mila rano. Iza koa mila saosy. Iza mila mona. Mangatakaranonao, maniry mafy amifoko rehetra mangatakaranonao. Aizarinao ndray mangatak'amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe. Zaho te José mangetaheta mangatakaranonao, maniry mafy amifoko rehetra mangatakaranonao. Aizarinao ndray mangatak'amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe. Matsaka aminao ny fanahy, ianao fanomezan'raha aminao iantoka. Matsaka aminao ny fanahy, tsy angetaheta mandrakizay Jesosy io iantoka. Voninay hoanareo manontsineri anandany trany. Voninay hoanareo manontsineri ety antany. Ewa, ewa. Asio leroa. Zaho te José mangetaheta mangatakaranonao, amin'ny fanahy ny famarinana no iterako anao hoe ho fahafaham-po amin'ny falindray vonandray mampisaray. Zaho te José mangetaheta mangatakaranonao, amin'ny fanahy ny famarinana no iterako anao hoe ho fahafaham-po amin'ny falindray vonandray mampisaray. Matsaka aminao ny fanahy, ianao fanomezany hoahy aminao aho iantoka. Matsaka aminao ny fanahy, tsy angetaheta mandrakizay Jesosy io iankoka. Voninay hoanareo manontsineri anandany trany. Voninay hoanareo manontsineri ety antany. Pachacha. Pachicha. Oh, pachocho. Hey, hey, hey. Arefa tona. Hey. Bague d'informatique. Hey, wave, baba kan famarinana. Hey, wave, baba kan mifana. Hey, wave, baba kan famarinana. Hey, wave, baba kan famarinana. Hey, wave, baba kan mifana. Hey, wave, baba kan mifana. Senta Davine, ande mangiare nulu avine. Senta Davine, ande mangiare nulu avine. Voninay
ananja mancha Alléluia. mancha tuku ananja mancha tiatane. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Sachi. Grand est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel et si grand que nous ne pourrions rien faire pour le mériter. Alléluia. Et tous ensemble, nous allons le remercier. Nous allons lui rendre toute reconnaissance pour ses bienfaits. Alléluia. Par ce chant. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lever nos mains. Hey. Avalina fino nati grau, uli famunzina nentina, dira sauchanu irai kuizau, ifa video faitinau, rai sure kamzakau, iti fukuanau. Vai não me chafidi usando aqui mirai se mende calva mula no dia aqui tinha via dana tula rani tini no piari quachan bainje numbie rai no menu kite rai sure kamzaka iti fukuana. Vai alone nano me ai, via inanama dakija, ti menji calva, bula nutia, anche tinha, anaraka. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir notre Oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Et là où tu es,
tu peux élever ton Dieu, tu peux élever ta voix pour le Seigneur, tu peux mettre ta confiance en lui, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Nous nous appuyons sur lui, notre confiance est sur lui, nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons tout honneur et un instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Tu étais là dès le commencement, Fils unique du Dieu très haut. Tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. Tu étais là. Tu étais là dès le commencement, Fils unique du Dieu très haut. Tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux, sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux, sa bonté sans pareil. C'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux, sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais.
et le nom au-dessus de tout nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, la gloire et le trône, le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom le plus merveilleux, c'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux, sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux, c'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux, sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus, oui, le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus est merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux, c'est le
plus merveilleux. Alléluia. Ton nom est beau. Ton nom est merveilleux, Seigneur. En ton nom, nous pouvons faire des miracles. En ton nom, tes prodiges s'opèrent, Seigneur Dieu. En ton nom, les morts sont ressuscités. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière, car tu es lumière, ton nom est lumière, Seigneur Dieu. Ton nom est merveilleux, Seigneur. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Et parce que ton nom est merveilleux, Seigneur, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi, ainsi que ton peuple, Seigneur Dieu. Alléluia. Parce que tu es digne de louange et toutes choses sont à toi. Toute chose est de toi, Seigneur Dieu, et tu mérites la gloire. Alléluia. De toi sont toutes choses.
s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum se Dieu est digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. 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 De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et nos chansons pour toi. Tu es mon refuge. Tu es mon appui. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es ma lumière. Tu es digne de Seigneur. Tu es mon refuge. Tu es digne de louange. Le soutien de ma vie. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la devant toi, nous nous prosternons. Parce qu'à toi le trône, Seigneur Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Et nous te couronnons, Roi
Alléluia, Seigneur Dieu. Tu es bon. Merci pour cet instant, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence. Et quoi qu'il arrive, Seigneur Dieu, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que tu nous as créés. Tu nous as créés pour partager ton nom. Tu nous as créés pour louer ton nom, pour adorer ton nom, parce que tu es saint, parce que tu es roi, parce que tu es puissant, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur Dieu, et ton amour est grand, incomparable. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour toi. Toute chose est pour toi, Seigneur Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour ta création. Nous te sommes reconnaissants et nous te rendons toute notre gratitude à cause de qui tu es, Seigneur. Merci. Merci pour dimanche. Merci pour le lever du jour, Seigneur Dieu. Merci pour la journée. Alléluia. Le trône, à toi le trône, à toi le trône, Dieu Tout-Puissant, tu es saint, Seigneur de gloire, nous te couronnons, roi de nos cœurs, à toi le trône, 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 Dieu Tout-Puissant, tu es saint, Seigneur de gloire, nous te couronnons, roi de nos cœurs, à toi le trône, à toi le trône, Oui, Seigneur. à toi le trône, à toi le trône, oui, Dieu Tout-Puissant, Alléluia. tu es saint, Seigneur de gloire, Seigneur de nous te couronnons,
Seigneur, ta gloire.
Sotra Tompo, sotra Tompo. Ianao ny mpanjaka ny fonay, mpanjaka amin'ny fiainanay. Halleluja. Manao rery amin'ny voninahitra sy haja sy ny laza. Sokafo ny fonay Tompo, sokafo ny fanahinay handray ny teninao, sokafo ny sainay mba azo ny teninao, sokafo le ranomasina mba andehanany vahoaka. Ahitreo ny tendrombohitra andehananay, arotsay Tompo ny orana. Kitio ny fanahinay mba azo ny teninao. Halleluja. Fa teninao rery ihany ny fiainana, teninao rery ihany ny famarinana, ary teninao rery ihany ny avitanay manaova zavatra. Teninao rery ihany Tompo, nanamboaranao ny zavatra rehetra. Ilainay ny teninao Tompo, apetrao ato am-ponay, sokafo ny fonay mba hazo, ary andray, ary janona mba hitondra vokatra ny teninao amin'ny fiainanay. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay an'izany vavaka zany. Amen. Halleluja. 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 Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Dia inona koa moa zany fa ialana tsiny, ialana fondry araka fitentsika malagasy. Fa tena nisy problème teknika be androany a. Tapaka nitady gitaranay, gitaristanay, gitaristantsika moa zany. Tapaka nitady gitara, nosoloina le matériel, nosoloina fa nisy bug informatique zany. Alléluia. Fa dia raina ny Tompo, fa atsika tsy mijanona na dia te hijanona ny zavatra anankiray. N'Andriamanitra reny voninahitra. Ny zahana nalefa le gitara. Hitanareo ihany fa na ny son aza ny vadibadika. Raha na tsikatra zao nareo tamin'ny Zoma zao ohatra nisy bug informatique zao, nisy olona nandeha nanao an'izao, traik dia oza oa fa nafana mihitsy androany a, nafana fa tena mahafinaritra fa mifandraika amin'ny thème hoentintsika sy zavatra tiany Tompo ambara amintsika. Sokafo tsara ny fonareo handray n'ity zavatra ity. Résumé kely ny tamin'ny vendredi. Mila maty zany. Mila riko zany zavatra atao aminazy zany, zay omen'Andriamanitra za atao fihina zay. D'accord. Raha ohatra tazomiko ny fahalalana zao tontolo zao zany, ça veut dire za tsy omen'Andriamanitra intelligence avy any ambony. Efa henonareo matetika angamba zay hoe fa tonga avan'i Jesosy dia nome intelligence. Arakaraka olona anankiray hoe tazominy ve le intelligence sy ny fomba fanaony ve, tazominy ve ny fiainany. Raha résumena kely any amin'ny Matthieu 13 hoe matahotra le olona anankiray satria sitraniko izy ozy ny Tompo. Zany hoe en quelques mots zany matahotra olona anankiray hiditra fiainana vaovao sy hiova fiainana. Donc tsy mandray an'i Jesosy izy fa en réalité olona rehetrarehetra mino an'Andriamanitra daholy. Maninona olona anankiray na dia tsy mivavaka aza miteny an'ity teny ity hoe ohatra hoe miresaka sambo zareo hoe hay any ny ray aman-dreniko zay ny ambony any mitazana anahy. Fa maninona mino hoe
misy fiainana ny ambony na dia ataontsika hoe tsy paradisa aza le izy fa ny olombelona rehetrarehetra mindro. Teniko anareo zao ty zavatra ty anisan'ny zavatra karoanareo nge ny tantara zareo boudisme mino an' Jesosy daholo ro taloha bon ay moa mbola tsy tonga Jesosy avant Jésus zany nino Andriamanitra tokana diany Dieu de iza hébreu. Dinionareo talohan'ny Siddhartha zany fantatritsika le voilà le illuminé tamin'le bouddhisme zany dia rehefa avy eo tamin'izay inona ny fivavahan'ny sinoa zao ohatra talohan'ny zareo naka bouddhisme. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ny vavahan'ny sinoa tao en Chine tao fa nivonoany zareo ny tantara azadino zao tontolo zao vonoana culture, vonoana histoire dia inona koa vonoana inona identité. Ay nareo mahay lesona meko ohatra ny nakiray nareo zinga masoandro zao voalohany izy tonga raisiko atyo amiko daholo ny photos izy ny fadisoko sy ny fijaliany vahoaka. Plus tard peut-être les conseillers, je ne sais pas, peut-être les kintana angamba nanome conseil hoe au fait nareo zay ny teny niara-niasa tamiko hoe mety io président nareo natonga an'izao olana zao wa et puis mozay ny tantara sy ny taranaka président nge niasa raha zanaka président Rajoelina zao teneninao niasa ny raiko fa ny gouvernement tsy nanao fiza ny mpanome baiko an'ilay gouvernement. Hitanareo amin'ilay taranaka nga masoandro tonga dia efa mivadika io histoire io averiko indray mandeha mba ho antsika zay manambola zany mba mandehanao Galaty hoe raha fantatrao iza misy Galaty zany raha hitanao amin'ny BNR Mady misy an'izany Galaty zany nosoloany zareo le anaran'ny tanàna ohatra ny nanolona Madagasikara ohatra ny nanolona ny France n'a jamais existé tamin'ity Europe ty afa-tsy fokotany kely zay le izy zay zany le izy zany. Donc matahotra le olona jerevanareo tsara ty zavatra ty tena raiso ty teny ty fa fiainan'olona anankiray tsy afaka miova tanko tsy mandalo an'ity processus ty fomba n'Andriamanitra ty fomba ny zavaboary ty fomba antsika olombelona ty reo zavaboary hazo sy ny tariny reo manana an'ity fomba ty natiora zany. C'est bon tena nisy problème technique be zay androany le carte son avariny vadika amin'ny détecte matériel hafa dia tsy nandeha le son fa tsy nandeha le eo vao tsy hita hoe tsy midétecte table de mixage le ordinateur fa zavatra hafa. Alléluia. Tout est bon. Oui, réglé que za miandra. Le temps zareo maka baiboly le temps zareo maka noty miandra. Efa tiany sasany hoatsangana mpiandry ihany ny tena dia iandra. Aozany technicien
Jesosy ho sakafo ny fananay mba hicomprendre sy handray nyity teny ty. Alléluia. Romains 14, 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de donner sur les morts, dominer sur les morts et sur les vivants. Christ est mort. Maty Jesosy zany. Donc resaka fahafatesana kely androany. Io fahafatesana io itsika efa nahita misy fahafatesana fizika dia misy fahafatesana spirituel. Dia fahafatesana fizika zany anankiray fotsiny fa fahafatesana spirituel be da be ny karazany. Toute absence de quelque chose mahatonga olona anankiray ho sambatra zany la mort fiatsonan'izany. Donc Christ zany est mort et il a vécu. Somary philosophique kely ty androany. Misy mo vakintsika tonono nety foana ilay izy, enina foana ilay izy fa tsy mbola ny aborder koa les versets. Fa androany izy somary tsy safosafoko tsony fa somary ahoana re zany. Somary ohatrany kikitrondro androany manala amin'ny teny gasa. Manala kiran-trondro androany. Fa tsy mbola votrahako le poisson fa juste kirany fotsiny esoroko. Donc Jesosy zany maty zany et il a vécu. Ahoana? Et il a vécu ahoana? Il a vécu comment? Hein? Ay, maty izy dia nitsangana. Il n'a pas dû ressusciter. Vécu. Hein? Maty izy dia niaina. Aiza zany ilay tena fiainana? Mila vela sa maty aloha? Ay, mila maty ony zay zany. Donc Jesosy talohan'izy la croix zany tsy niaina. Hein? Aiza zany tena il a vécu zany tany an-danitra tety ambony tany. Donc tety ambony tany zany 33 ans moa izy. Il n'a pas vécu zany. Ça mila maty izy zay vao vécu. Bref, zay teniko anareo fa un peu dinio tsara fiainanao fa on va comprendre quelque chose que Dieu veut qu'on comprenne zany. Des versions d'arbitre izavatra ty Luc 9, 22. Vakinareo io. Tsy hitako le verset. Tsy maninona. Satria mahay miregle zavatra be sady mahay miregle ary to hita sady mahay miregle zavatra amin'izay hitanareo any an-tokantrano any vetivety ary. Fiteo ihany fa lasa lany fotoana be raha regle an'io. Manahirana aho le resaka informatique fa manondrana. Ahoana? Hitanareo ny valiny? Il a vécu comment? Ina zany tiany baiboly zany resana hoe bon, il a vécu. Dia jerevinareo io il ajouta qu'il fallait que fa le version d'Arby zany tena tiako entina amintsika zany fa mitovy ihany izy fa azahoana an'le izy tsara zany. Il leur dit il faut que le fils de l'homme. Le vocabulaire zany tsy mitovy il ajouta qu'il fallait. Bon, il faut zany tiako entina zany. Satria tiako be maheno an'io teny io il faut. Donc il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup izy. Noteo tsara amin'ny notinareo aloha déjà le souffre beaucoup. Et on va comprendre quelque chose. Tout les lamentations, en quelque sorte. Et qu'il soit rejeté des anciens. C'est plus où été, rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs.
et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc il n'a pas vécu zany le tamin'ny romain, fa ito izy miteny hoe ressuscité mazava, sa tsy zay. Donc zany raha ohatra ka ataoko version 2025 le izy resaka aminao il faut que toi ataoko fils de Isar, ataoko hoe atambatra hoe Adama zany, il faut que toi Adama na lehilahy na vehivavy ao souffre beaucoup. Ianao mpijery eo mila mijaly betsaka ianao mila rejeter ancien. Izy ny olon-dehibe manakaiky anareo zay ancien hoe tena modèle, mila rejeter ny reny anareo. Dia izy koa et des principaux sacrificateurs, dadabe anao, nenibe anao, tao amin'ny katolika, tao amin'ny protestant, je ne sais pas quoi, tao amin'ny tradition, mpisorona fiantsonany reny. Reny nitarika antsika nandeha tamin'ny katolika, natao batisa diany voakely, tao amin'ny protestant sy ny tariny. Il faut que je sois rejeté. Dia mila maty ianao ozy ny baiboly, ohatra ny Jesosy mila maty, sa tsy Jesosy ny lalana, donc lalany Jesosy, donc mila maty zany. Dia rehefa avy eo atsangana olona anankiray amin'ny fahatelo andro. Tondra matetika amintsika zay rehefa vonjavatra troisième jour tsy maintsy mitsangana zay, tadidinareo. Donc troisième jour olona anankiray tsy maintsy mitsangana obligatoire. Satria Jesosy ny lalana famarinana, ary izy ny varavarana, ary izy ny fiainana. Zay manaraka ny tompo troisième jour tsy maintsy mitsangana. Raha tsy mitsangana troisième jour olona anankiray, ça veut dire vous izy zay. Tsy tafatsangana izy. Ao tsara. Maintenant amizay, raha maty zany Jesosy zany avao ny fahafatesany zany, il a vécu comment? Mbola mipetraka fanontaniana. Satria mantsy nareo io mantsy omen'Andriamanitra cadeau nareo io fa tsy anareo kory mandray anazy. Araka titre hitanareo io hoe io fahafatesana io dia cadeau avy amin'Andriamanitra gratuit, ohatra ny famonjena, ohatra ny fanomezam-pahasoavana ahoana re zany, ohatra hoe ianao zany men'Andriamanitra chateau, men'Andriamanitra avion, ohatra n'izany fanomezana fahafatesana. Ahoana teo fatinareo? Misy kopikopo ameva? Misy kopikopo? Tapako tendana. Zay tsy teo faty tsy velona androany. Bref, zay zany apetrao tsara anaty lohantsika aloha io zavatra io. Raha Jesosy lalana, ianao mila mandalo an'io processus io. Baiboly tsy lany daty zany mihitsy, fa ny baiboly ahoana re zany miadapte amin'ny na dia ataontsika 2100 aza. Jereo amizay Jean 12, 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, Jesosy zany rehefa miteny en vérité zany obligatoire zany, mbola averiko indray mandeha ho anao vahiny. Lazaiko anareo dia marina, lazaiko aminareo marina. Marina zay. Lazaiko aminareo marina dia marina. Obligatoire zay. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, mila maty zany, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Efa azontsika ty verset ty. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc zany obligatoire zany za zany tsy maintsy maty zany. Donc ny fiainako zany raha tiako arovana zany, very ny fiainako. Raha ohatra ka tsy tiako zany ny fiainako, automatika miova. À moins que olona anankiray mitapy ry havanao amin'ny tompo, olona anankiray raha tianova fiainana tsaratsara tsy zay, zay daholo na tonga nahita ty andafy io raha tsy azonareo.
ohatra ka hiteny hoe andeha anompo an'Andriamanitra tonga avy anaty mpandainga izay miteny an'izany, te hazo vola, te hazo fahasambarana, te hazo pavion hatramin'ny chateau hatramin'izany voilà. Dia tonga taty. Fa olona mitapy ihany. Ary misy fahazagaga nareo, misy olona tena mandeha katipaty pendant firy taona satria izy miconsidéré comme alika. Misy olona zao mahiratra ny masony, maka citron dia tian'olona jamba. Efa dalàna zany. Fa olona anankiray zany, raha te hanova fiainana tsaratsara. Za zao raha mpandeha tongotra, mandeha bus, fa raha te hanova fiainana, te hazo moto na bisikileta na automobile, te hanova fiainana tsaratsara, misy chauffeur etc zany. Raha mipetraka amin'ny studio za te hipetraka amin'ny appartement, miala amin'ny appartement pavillon, miala amin'ny pavillon manoir, miala amin'ny manoir dia inona chateau, miala amin'ny chateau amin'izay zay vao miverina Tarzan boy, satria tsy mety tsotra ilay efitra sa tsy zay. Donc jerevanareo tsara zany, comprend bien ty zavatra ty, obligatoire. Zany hoe olona anankiray zany raha tsy maty zany, io grain de blé io tsy mitombo izy. Ahoana nareo na tsaro rery deja tamin'ny fianakavianareo ve? Izy na tsaro rery atsakanao tana aza tsangana bisy tarana fa na tsaro rery ny olona anankiray ao amin'ny fianakaviany. Misy dikan'izany, misy antony daholo zany. Na dia misy namana be da be anao, tu sens quelque chose hoe tsy mety aminao ty fiainana manodidina io, fa tsy hita zay, tsy afa manoatra moa zany dia na ianao za tsy mahazo ny tenanao. Dia hozy Jesosy io grain io mila maty. Paf. Mila maty. Paf mbola tsy mazava tsara zany fa ndao. Jésus, Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, hitanareo, averin'ny Ndray mandeha zany hoe verset anankiroa zany mamerina en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Fantatsika tsara ty. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Zany hoe obligatoire zany, deuxième hitantsika eto. Zany hoe nateraka ny nofo dia nateraka ny fanahy. Zany hoe olona anankiray zany mila ateraky ny fanahy zany, mila ateraky indray zany, zay vao mahita fanjakan'ny lanitra. Efa mazava be amintsika iny ateraky indray io mbola resabe io e. Sasany miteny hoe ateraky ny batise. Dia tonga tamin'izay mormon nangadiana daholo dia dadabenjareo maty efa tany amin'ny 1400 sy ny tariny iny hoe dia mila atao batisa. Et puis les mormons miteny rehefa avy eo tsy azo atao mamadika ve? Aiza lôzika an'izany? Batizena satria zay ny fahazahoan'jareo teny io. Dia ny sasany indray ateraky ny rano indray hafa. Dia inona ary atao amin'ny say zany? Dia na ateraky ny de l'eau. Zay zany. Zay. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ateraky ny rano izy sy ateraky ny fanahy. Ce qui est né de la chair est la chair. Donc tout ce qui est né de la chair zany va mourir, alevina anam-pasana. Fa le fanahy rehefa maty tsy hita le izy. Dia ny scientifique zany efa matetika manao recherche hoe rehefa maty olona anankiray mankaiza le fanahy. Dia zareo zany micrée genre pareil hoe détectena âme, hoe ahoana le fialan'ny âme amin'le vatana sy le fanahy zany. Qui fait obligatoire anankiroa zany hitantsika zany, même principe io. Somary hafa kely le verset fa io mitovy zavatra dikan'io.
processus anankiray. Verset rehetrarehetra hitanareo hatramin'izay io miresaka zavatra anankiray daholo. Zay mazava zay zany tapitra ny fivoriana. Zay dia ity semaine ity farany amin'ity volana ity ny direct ny tapitra fa amin'ny décembre indray ny toy. Zay, alléluia. Mazava. Mamadrinina rombe. Ka mila matiko dia mila teraka indray. Zay vao velona, obligatoire ilay izy. Zay. Zay zany. Allez faire un piano Antoine. Voilà, zay a. Azonareo tsara iny. Dia jerevinareo am'izay. Dia jerevinareo am'izay ity zavatra ity. Deutéronome 13. Deutéronome firy zany. Ay, Deutéronome 13. Jerevinareo tsara am'izay. Eto am'izay tena hiditra mivotoatin'ny fampianarana. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dis qui se passera pour nous. Zany hoe bon, roetiko amin'ny contexte hafa aty olona anankiray zany ohatra. Tsika zao na Madagascar, mila olona anankiray avy any Antananarivo mandeha en France. Soit na mandeha en Amerika na mandeha en Chine hoe milaza zavatra anankiray hoe inona zavatra any. Mafinaritra vetsy zay. Zay vao te handeha. Soit za mahita télé, mahita film hoe ohatran'izao le fiainana. Bien sûr le film afaka mandainga. Dia bien sûr koa moa le olona mandeha afaka mandainga hoe mba ampibotsina ny lohany. Hitanareo zao ny gasy aty zao. Raha be anao mahita gasy samy teny hoe za mpanao serpillère ny asako fa ataonjareo miasa bureau, coursier. Bon, na coursier zany fa vitsivitsy aty ny gasy aty ny ankamaroany mihinana tsy fihinany daholo. Ny ankamaroany hoa. Et puis zareo makatrosa ohatrinona reny tonga Madagascar amin'ny style be mandany vola. Et puis tsika gasy kely iny mahita hoe any andafy. Za tonga taty andafy taona ray na roa taona niresaka tamin'ny namako zay. Dia ozisa. Andefa tomobile zao, andefa zao. Orangaty, zaza mihinana tsy fihinako aty dia ozisa. Aiza korala fa ianao ve zay tsy amin'ny trano pavillon misy piscine ve mipetraka? Hitanao, fossen'olona le image. Or que za amin'io matory ambony tany. Tany Madagascar tsy mbola natory ambony tany, fa taty natory ambony tany. Dia le namako meuramiako mieritreritra fa mandainga za io fa lazainy fa mipetraka amin'ny pavillon dia misy piscine. Dia zany teny mijaly tsy ninona le raha namana. Satria tsika malagasy rehefa tonga any makatrosa. Et puis firy taona zareo mandoa niny trosa iny. Mandeha amin'ny Colbert, mandeha amin'ny Carleton. Donc eto zany Deutéronome zany iza ny afaka mandeha ny ankoatrano izy de l'autre côté. Mba afahanay. Zany hoe tia lala zavatra zany. Zany hoe de l'autre côté de la mer zany. Zany hoe la mer resana zany vahoaka. Izy afaka mandeha amin'ny toerana anankiray tsy mbola nandehanany vahoaka mihitsy. Zay zany sensony io teny io raha tianareo fantatra. Hitanareo ohatrany hoe l'abondance, ils se seront l'abondance du sable sy ny tarany. Azonareo le izy? Azony antsa? La mer zany anaty baiboly zany signification vahoaka. Ohatra hoe amin'ny apocalypse zany rehefa miteny ils sortiront de la mer, l'antéchrist. Zany hoe tsy mivoaka avy amin'ny ranomasina le izy fa mivoaka avy amin'ny olona. Dia any amin'ny Jean miteny tsara hoe le antéchrist nge était au milieu de nous mais il n'est pas de notre. Donc rehefa la mer zany mantany zany le vahoaka zany eto zany hoe iza olona afaka mandeha plus loin que le peuple zany, de l'autre côté mihitsy ozy izy. Azonareo? Et nous l'ira chercher,
qui nous le fasse entendre, afin que nous le mettions en pratique. Zany hoe le olona zany nanana ina moa zany fanirina te iaina ihany hoe resako anareo zany contexte zany Andriamanitra teo zany. Dia rehefa avy eo zany tsisy olona zany afaka nandeha tany zany hoe hijeran'Andriamanitra sy azo momba an'Andriamanitra dia alefao olona anankiray dia alefao aty izy dia tantaro anay ny zavatra hitany tany. Azonareo resa zany io contexte io. Za zao avy tany. Avy tany ihany na tianao na tsy tianao. Zany hoe de l'autre côté ahoana azonareo. Maintenant amizay nareo zany mipetraka amin'ilay olona hoe izy afaka manambara zava-misy ihany maintenant ho eto aty aminay dia rehefa avy eo zahay koa pratiquen'ilay izy. Zany hoe olona te ho velona. Zay zany zavatra teto zany. Dia namaly amizay Andriamanitra inonareo tsara. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Io vakinareo tsara io. Tout près de toi ozy izy. Ianao tsy mila mandeha de l'autre côté. Alléluia. Dans ta bouche ozy izy et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Maintenant jerevanareo tsara amizay. Aiza ny fanjakan'ny lanitra ozy Jesosy? Any amin'ny désert de Sahara, any amin'ny Amazonie, ça au milieu de vous. Donc zany ny vahoaka zany teto zany nametraka ina moa zany tatatata izy afaka mandeha any dia rehefa avy eo averenao aty izy dia mitantara amizay zay mettre en pratique amizay zay velona. Zay zany tianjareo teneny. Et puis Andriamanitra ny teny hoe non 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 non, une chose tadiavinareo ozy izy demeure. Qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Dia misy verset miteny an'izao. Ny fiainana sy ny fahafatesana ozy izy amin'inona? Oboaninona? Amin'ny lela. Lelanao ry havako amin'ny tompo mahafaty anao sy mahavelona aminao. Donc ianao zany mitady zavatra anankiray te ho velona. Ianao mieritreritra hoe misy inona moa zany kotrobaratra be tatatatata. Ianao zany mieritreritra hoe misy lelanafo mijoalajoala sy ny tariny dia iova ny fiainako. Non non non, mampiova ny fiainanao lelanao. Ny aveniranao ozy ato amin'ny quelques dimanche hoe miankina amin'ny vavanao tsy zay amin'ny lelanao. Donc Andriamanitra zany tejo zany miteny zany dans ton cœur sy dans ta bouche izy. Dia tiako marianareo tsara eto natao hoe chronologie zany 1 sur 2. Donc tsika androany cadencer 1 2. Ahoana izy iny Antonia? Comment tu as bugué là? 1 2 1 2 pantsika androany. Bug informatique net en vendredi. 1 2 1 2. Donc eto zany ta bouche de dans ton cœur. En vérité, en vérité. Dia avoinge verset voalohany amizay cadencé à 2 daholo androany. Verset voalohany. Car Christ est mort, il a vécu. 1 2 1 2. Il est mort, il a vécu. Il a vécu ou il est mort? Nateraka mary izy dia il a vécu 30 ans dia avy eo maty izy dia mbo fanjaranareo mandinika an'izany fa mba omena devoir kely nareo amin'ity novembre manontolo ty. Voilà zany. Donc les Deutéronome avoy. Deutéronome 30 de dans ta bouche et dans ton cœur. Dia jerevinareo amizay verset 15 amizay ty tsy mbola nabordé koa ty verset ty. Vois, jerevo ozy izy. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal 2. Maintenant nareo antaniko ohatra ny tamin'ny nantaniko an Jesosy ny hoe je mets aujourd'hui, ataontsika hoe androany zany. Ten'Andriamanitra mahavita miresaka dans le passé, miresaka dans le futur, miresaka androany dia nareo zao antaniko sy nareo tokantrano any. Androany zany apetrako aminao zany ny fiainana sy ny zavatra tsara. Dia apetrako aminao ny fahafatesana sy ny ratsy. Androany. Maintenant nareo tsy efa niaina. Fa amin'io mbola mena soa.
En fait, vous avez vécu ça, vous êtes mort fa tsy azoko loatra ty affaire ty. Za zany resan'Andriamanitra zany androany zany apetrako aminao ny androany ny fiainana tsara sy ny ratsy ary tsara sy maty sy ny any de ahoana satria mantsy zao Jesosy zany nahita olona anankiray hoe avy manaraka aho izy avy aloha aloha zany andevina ny raiko dia Jesosy ny teny avy aloha ny maty ny andevina ny maty tsy ny vécu reny olona reny. Donc il connaît pas le bien le mal ve donc ahoana ihany tena fiainana zany. Izy moa nanao philosophie izy ahoana zany ny fiainana rehevanao amin'ny tompo, inona zany tsara amin'ny fiainanao zany, inona ny ratsy, ianao ve tsy malala. Raha verenana zany histoiran'i Jésus zany nroan'ny saducéen sy ny voilà scribe sy ny tariny sy ny sacrificateur sy les anciens zany izy. Donc olona anankiray zany tompo soi-disant ataontsika amin'ny religion zany tsy nampianarina tsara sy ny ratsy. Za zao tamin'ny katolika nampianarina anazy mamono olona, nareo tamin'ny protestant certains olona tamin'ny évangélique. Donc on connaît le bien le mal. Fa manina présenter nandray androany. Donc izany vécu zany. Sao dia malasa saina loatra zany. Mba dininareo ny an-tokantrano ihany hoe nareo zao be da be aminareo zao niala tamin'ny katolika, nareo tsy nampianarina didy folo. Vous avez vécu. Fa manina indray ny tombo à un moment donné présenteko anao ny tsara sy ny fiaina sy ny tsara, fahafatesana sy ny ratsy. Mizatra anankiroa foana zany. Donc aiza zany tena fiainana zany. La mort est spirituelle et physique. Il faut perdre quelque chose, il faut mourir. Zay no vao miditra amin'ny fiainana. Isika efa maty be da be fa tsy tonga saina. Meka ohatra. Efa maty ny fahazazanareo zao ny lalao poupée ny lalao ina mo bi. Sa zo mbola milalao bi. Nareo zo mbola milalao poupée. Donc nareo efa niaina mais vous avez vécu dia nareo maty. Fa nareo tsy tonga saina. Donc tsy nge maty be da be. Dia jerevinareo amin'izay ty tena point tiako atongavana zany. Fidirana amin'ny paradis sa mila velona sa mila maty? Ben oui, mila matoko. Donc izy matatra fahafatesana zany tsy te hiona amin'ny Andriamanina. Ahoana izy matatra fahafatesana. Donc zay olona matatra hoe sao dia maty. Donc ianao ke devoly miasy. Zay mahatonga io titre io ataoko fa ho azonareo ihany hoe fahafatesana ny cadeau avy amin'Andriamanitra. Ohatra ny la grâce, fahafatesana cadeau. Fa nga tsy takiany baiboly foana ny fahafatesantsika. Amizay manino? Amizay ho velona tsy zay? Donc takina foana nge notre mort. Or isika efa ny vécu à plusieurs cycles de vie fa tsy tonga saina. Za zao nanana plusieurs vies fa zany tsy tonga saina. Tao DJ, maty le DJ, tao technicien MyFM, maty le izy. MyFM mbola m'existe fa za efa maty. Zay ke nanana livre entana tare amin'ny grossiste tany Tsaralalana tamin'ny karana, maty ange le izy. Maintenant aiza ny tena vécu ako zany. Manino nampianarina fiainana sy zavatra tsara sy la mort sy zavatra ratsy. Ohatra mampalasa saina be nareo ve izy. Bon, exemple zany. Nareo raha ialan'ity tany ity raha matahotra amin'ny maty, ça veut dire nareo matahotra iona amin'Andriamanitra ao. Donc nareo mila alefa miomana le ao amin'ny kristianina minimo, miomana ny amin'ny tantely zany. Tsy fantako izy zao raha natahotra izy ho faty. Satria mantsy zareo mitona hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao.
saika teny zavatra fa tsy teny zavatra azonareo zany hoe olona anankiray matahotra ho faty zany ça veut dire izy tsy te hoany en paradis le cadeau est gratuit zany hoe Andriamanitra zany rehefa nanolotra fiainana zany atoloko anao ny fiainana fidio ny fiainana izy fa en réalité nge anao mifidy la mort ihany na tianao na tsy tianao zay le grand risque raha tsy maty dia jerevinareo amin'izay be da be ny namako mbola miteny hoe malalana fa tsy fantatra zareo zay fa maty plusieurs reprises j'ai vécu et j'ai vécu et j'ai vécu maintenant inona ny tena ny vécu ako zany le voalohany sa le après raha za zao anontanianareo miaina ve tsy fantako raha veriko le izy hoe izy miresaka aminareo zany fantatra anareo donc nareo ve miaina qu'est-ce que vous avez vécu zany ahoana ahoana azonareo la mort est spirituelle zany hoe olona anankiray ateraka indray zany teraka izy matetika voary mihitsy anatin'ny ray andro afaka teraka indimy le olona anankiray fa izy tonga saina misy aminareo izy anandrana fahafatesana comme ça fa tsy haino marary akory dia jerevinareo amin'izay raha spirituel zany fahafatesana zany ovinanareo tonga saina maty alalana anazy simple kely miova ny go misy moment firtaona amin'ny teny hoe ina moa le sakafo tiako be iny c'est quoi iny corne bif à un moment donné c'est que nandony inana corne bif fa manino maty zay le tia corne bif ben oui maty iziko fa nitarehako eo donc ty tarety inge karkasy fotsiny sy le vatany fa ny ato miova jerevinareo tsara ty zavatra ty Jean 5:25 zany en vérité une troisième fois tsika mahita en vérité obligatoire je vous le dis l'heure vient et elle est déjà venue là maintenant on parle de maintenant androany ankehitriny zao dia zao na oziny anglisy l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc fiainana inona zany resan'Andriamanitra zany za zany maheno tenin'Andriamanitra zany tsika zany na eno tamin'ny lahady iny hoe za rehefa mahita miaramila miasa za mahita don'Andriamanitra miasa tsy zay za rehefa mahita docteur miasa za mahita don'Andriamanitra miasa donc za tsy mila mitady an'Andriamanitra gauche à droite fa aiza don'Andriamanitra rehefa misy olona mifankatia fa tsy miady za mahita don'Andriamanitra fitiavana rehefa misy olona te hiaina tout de suite fantako hoe misy don'Andriamanitra miditra aminy toute œuvre hitantsika eto ambony tany eto fanan'Andriamanitra daholo zay mahatonga an'izy hoe ny olona mpamosavy faly zareo mahita anjely tompo te hita anjely fa tsy tiany zareo mahita olona anankiray zanak'Andriamanitra tonga manatona azy hoe manahoana ianao tompoko tsy tiany zareo mahita an'izany fa zareo te hita zavatra anankiray zay tsy nampitovian'Andriamanitra amin'ny zanany tiany zareo certaine moa zay tsy nampitovian'Andriamanitra amin'ny zanany mihitsy ny vavahana tsy tiany zareo mahita olombelona satria leo or que tsy fanta zareo dans chaque fois miasa za zao mahita ny zozo nanao peinture ty za nge mahita Néhémie io Néhémie gasy Néhémie tsy nasian'Andriamanitra ny reconstruire le temple donc tonga zany Néhémie za zany mahita donc za nge mahita don'Andriamanitra miasa qui fait za tsy mila mitady Andriamanitra lavitra zany il suffit de regarder au milieu nao izy ny royaume ny fanjakana donc don'Andriamanitra Thomas miteny hatramin'izay nahitanao anavy tsy fantatrao hoe zay mahita dia mahita ny raiko azonareo donc la mort est spirituelle zany olona anankiray zany raha vao miova fo zany rehefa tak miova izy ça veut dire don'Andriamanitra face à face vis-à-vis antsika ahoana donc la mort est spirituelle zany
zay olona anankiray maheno afatry ny tompo zany raha verenany Deutéronome hoe raha ohatra ka tsy fantatrao ary le izy, misy olona lefa dia misy olona verina dia inona ny mesazy hoentin'ilay olona? Tsy baiboly. Donc misy olona nkena lefa, misy olona verina. Aiza zahoanareo ny finoana ozin'ny baiboly raha tsy amin'ny zavatra henoko? Ahoana henoko izy izy raha tsisy ny mpitoro? Ahoana nisy ny mpitoro izy izy raha tsisy ny rana? Donc zay tianareo zany. Amin'izao zany soit nareo mila prédicateur, soit nareo manana baiboly, soit nareo manana internet, zay tianareo. Dia une chose io zany Deutéronome tsy lavitra anareo. Jereo meko sy papakely nareo. Je sais pas en quelque sorte voaozana angamba zay tsy fatako. Zay tonga ty afinda ty. Io Madagasikara io nge manan-karena be fa nareo tsy mahita e. Manokafa entreprise zany angenao ty e. Ho hitanao zany processus anokafana entreprise zany. Hatramin'ny parasy rangaty enjehana. Aty zay vao masokatra entreprise. Any Madagasikara tsisy diplôme ianao, tsisy inona, il suffit mba misy vola kely fotsiny ianao afaka manokatra épicerie kely eo amin'ny coin eo. Fa nareo nge mitady zavatra lavitra e. Fa nareo tsy mahita zavatra akaikinareo. Aty vao moindre geste ianao vao contrôle njaro daholo ny vola anaty comptenao, impôt sy ny tariny. Sous contrôle any Madagasikara any zay manao épicerie tsisy olona malala ohatrina vola niditra aminy faravolana. Sa tsy zay? Donc zavatra tadiavinareo nge tsy lavitra e. Fa nareo mitady zavatra lavitra. Une chose que vous cherchez aux izy. Bref. Voilà zany. Donc sika zany miara-manaiky hoe où les morts entendront la voix de Fils de Dieu qui fait, ça nous revient à l'histoire en Jésus zany le vatapaty zany efa maty reny. Donc en quelque sorte koa tsika maty zany velomina fa tsy tonga saina. Nareo tamin'ny andro ve tsy tonga nanao an'izao ve? Nitoriana an Jesosy dia arao Jesosy zao nareo tonga dia nanaiky fa tsisy nandao koa. Tonga dia nanaiky tout le monde sans tas d'excuses. Donc voilà. Donc les morts zany reny zany. La muerta. Azonareo trito. Voilà. Miaina zany olona anankiray. Inona zany tiany baiboly ambara zany. Une fois olona anankiray mandray teny zany. Une fois zany mandray fitoriana olona anankiray zany. Dia maninona? Tsangako velona izy. Raha manaraka. Fa le problème nge le olona tsy te hitsangana. C'est pas les outils mihitsy qui manquent amitsika amin'ny 21e siècle. Toutes choses jerevanareo izy. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Tout près. Dans ta bouche même. Anaty fonao mihitsy. Fa inona mahatonga le zavatra tsy lasa be da be. Inona mahatonga le tsy mamokatra ka le grain de blé azo le tenin'Andriamanitra sy tokony ato tsy vonoina. Ça nous revient tamin'ny vendredi iny. Inona? L'intelligence raha piako. Mahazo zato avy heny aho. Sazaisiko raha piako eto ambony tany. Sazaisy ny menana. Zange azo zato avy heny. Tout. Donc ny discernement koa ina mo intuition ozy zareo zany anano hoe ay manana intuition. Vonoko iny intuition iny dia iny intuition spirituelle no avy. Intuition féminin mbola izy. Vonoko iny. Donc nareo vehivavy nge raha vao mahafaty intuition féminin dia ho avy ny intuition spirituelle. Raha vitanareo nge mamono ny rainareo physique ho avy nge ny rainareo spirituelle. Raha vitanareo mamono raha vavinao anadanao sy reninao sy ny tariny physique
ho avy ange anadanao zato avy heny spirituel. Donc zay zavatra rehetrarehetra vonoko eto ambony tany eto ho avy zato avy heny. Satria manino maty le zavatra nalevinao ambony tany. Maintenant fanontaniana amin'izay. Les morts izy tsika rehetrarehetra nge fa nalevina ambany tany daholo fa spirituel. Dia na ny tenin'Andriamanitra dia rehefa nandrainy ils vivront. Maintenant aiza ny tena vécunareo zany. Raha ohatra ka androany Andriamanitra miteny hoe apetrako aminareo ny fiainana sy ny tsara, apetrako aminareo ny fahafatesana sy ny ratsy. Maintenant nareo poser question amizay na nareo natokantrano any. Nisy zavatra nafinaritra tamin'ny fiainanareo avant sasa tsisy. Nisy ka manina mila apetraka androany. Nisy zavatra ratsy ve avant sa tsisy. Fa manina mbola mimetraka soa, fa manina mila ampahafantan'Andriamanitra anazy zany io zavatra anankiroa io. Aiza zany tian'Andriamanitra tondrana anazy zany. Moi j'ai vécu. Oui. Moi j'étais mort et j'ai vécu. Fa namako mbola raha alfa fantatrao tompoko efa maty. Raha alfa fantatrao avant 2012 il est die. Na fianakaviako resahako an'izany avec conviction, avec assurance. Zanakanareo fantatranareo fa maty. Misy zany ny olona zany mandray le raha alfa taloha eveny fa mbola ohatran'izao. Tsy fantany fa efa maty. Fa nga taloha zany toriteny. Maintenant le zalazainao zay nge tsy zambo zao. Moi j'ai vécu. Vous devez dire les versets. Amizay azo tsara le voalohany. Le voalohany. Il est mort, il a vécu. Voilà. Christ est mort. Et il a vécu. Enfin de l'âme zay ny histoire manomboka de dominer sur les morts et sur les vivants. Maintenant amizay raha ohatra ka nareo zany maty zany et puis vous avez vécu zany. Donc vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fa nareo tsy tonga saina satria manino je connais tout ce qui est vivant et je connais tout ce qui est mort. Maintenant je suis à l'image et à la ressemblance. Oui, en Genèse 3 miteny hoe maintenant l'homme est devenu l'un comme nous. Fa nareo zao raha ohatra ka antanina ny vécu nareo tsy hainareo kory manavaka anazy. Antanina fahafatesanareo tsy fantatrinareo kory hoe ianao ty olo-kafa. Ah oui, misy moment za mandeha amin'ny centre commercial taka de za matsany mefa mba fantatrao mbola mandeha zao tsisy mahalala na daholo olombelona reo. Ianao nga tsy olombelona fizy miteny olombelona. Na zaza matsapa an'izany mandeha amin'ny centre commercial tadidinao zany teny an'izao ils savent même pas que za zao sagesse mandehandeha au milieu d'eux. Ils savent même pas. Ah oui. Zatika misy moment za nge tsy matsapa za olombelona fa misy moment za olombelona. Mandeha toilette mandeha fa misy moment za tsy olombelona ka fa nareo mijerana olombelona. Za zao manazava ny meva. Jereo ty bebe ty zao ny conscience mipetraka mijery olona anankiray hoe ho lasa olombelona fa tsisy olombelona eto. Tsisy aferan'olombelona eto ambony tany eto. Soit anao zanaky devoly, soit anao biby, soit anao créature fa tsisy olombelona eto. Na anao vehivavy aza tsy vehivavy. Donc tsy fantatrao ny tenanao. Donc za zany j'ai vécu zany, j'étais mort, j'ai vécu. Je vais dominer sur vivant sy ny enina. La preuve, za tsy mino fanjakana. Tsy sitrapon'ireo manjakato. Sitrapon'iza manjakato aminato. Iza, païen. Voilà. Donc les morts, tromba tsy avelako manjakaty aminahy. Efa maty reny. Donc nanako pouvoir zany domination zany bon. Na dia mifahafatesana.
tsy tadidiko il y a quelque année vao lasany grand-mère-ko nivoaka izy avy tany andeha resaka tamiko ndany ianao miverina am'izay falehanao fa efa maty ianao fa no mivoaka aty aminahy donc j'étais mort zany j'ai vécu zany en fin de bref dia jerevanareo ty zavatra ty am'izay misy verset nge vakintsika be fa tsy azo Romains 19 zany si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur hitanareo zany à chaque verset miteny eo zany miresaka bouche foana dia miresaka cœur foana dia ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé ahoana donc sauvé resahana eto tsy le hoe sauvé voavonjy satria ny olona rehetrarehetra miaina satria olona rehetrarehetra raha dinihana samy maty fa misy olona zany tia fahafatesana raha ohatra izy zany namana amin'olona anankiray bon bref ahoana re exemple raha ohatra ka izy manao zavatra anankiray zany tsisy évolution nareo zany rehefa mahita olona anankiray tsisy évolution zany hoe tiany le fahafatesana tiany le mipetraka amin'le ténèbre exemple olona anankiray raha manao sakafo raha tsy miévolue izy maty izy zay olona anankiray ohatra hoe mpandrafitra même style foana izy iny pendant 15 ans maty zay le olona tsisy perfectionnement zay seul olona anankiray velona zany afaka mivoatra azonareo ve donc ahoana lalana olona anankiray zany mort spirituellement jerevony fiainana maty io on parle de quelque chose physique spirituel de ta bouche de ton cœur donc na ianao zany tady zavatra anankiray zany de lointaine tsy hitan'olona maso tsy hitany vahoaka rehetrarehetra Andriamanitra namaly io chose io izy c'est tout près de toi fa ianao tsy te ho faty satria maninona matahotra tsy fanomezantsina zany satria raha za zao zatra eto Paris ohatra dia rehefa avy eo findrano any Bordeaux any miova ny zavatra rehetrarehetra ka moi raha za zao ohatra ao Antananarivo zatra tampotampoka lefa mifindrana Fianarantsoa zavatra nazatra anahy le izy dia za tsy te hiala tamin'izay mipetraka tamin'ny studio ifindra trandro nalahelo tiany tena ifindra studio kely zay satria efa zatra petitesse ty loty na zazany tsiriritra be nandeha hiala Madagasikara le jour hiala Madagasikara nanao valise nanao tsy ny tanoran'izany io nisy alahelo tato le toerana nahazatra fa olona anankiray velona ry avako amin'ny tompo dia mihetsika izy satria velona amin'ny bouche dia jerevanareo ty Jérémie 31:28 et comme j'ai veillé sur eux vacu io j'ai veillé sur eux pour arracher pour abattre pour détruire ruiner et faire du mal ahoana j'ai veillé sur eux aussi ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter dit l'Éternel ahoana zany tadidinareo récapituleko eny am'izay azonareo tsara tadidinareo tamin'ny nanao resaka rehefa nandinika resaka démonologie tsika dia niteny an'izao y a pas d'erreur ao tadidinareo iny bon tadidinareo bêtisenareo y a pas d'erreur tadidinareo iny maintenant jerefo tsara keo izy tenin'Andriamanitra j'ai veillé sur eux même pour faire du mal bref resaka anay en privé zany donc ny andrasako reo izy veillé tsy zay teo foana nazareo izy manino moa pour arracher sy ny tarana
pour détruire, ruiner. Dia rehefa avy eo amin'izay ahoana amin'izay nanganana olona anankiray, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Mbola tsy azanareo tsara? Bref, hozy Andriamanitra amin'ny Matthieu 10:28, matahory an'izay mahafaty fananareo nareo fa za matahotra an'izay mahafaty ny nofonareo. Satria manino, à chaque fois olona anankiray matahotra an'izay mahafaty ny nofony, ça veut dire izy te hiaraka amin'Andriamanitra. Ianao zany rehefa faty zany Andriamanitra faly hoe tonga ny zanako. Fa nareo rehefa matahotra faty nareo mampiandry Andriamanitra. Ahoana moa fomba fiteny? Amin'ny tournée-ny mon père. Donc ny don'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, Andriamanitra tia hanome izy. Raha nareo ratsy fanahy izy mangataka ny fanahiny. Na zanakanareo aza hainaroko, mikarakara anazy. Dia zavy ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa mangataka don nareo tsy omeko, fa nareo ny tsy te ho faty. Donc Andriamanitra miteny, na ianao mbola ratsy fanahy za teo ny andry anao. Donc ianao zany rehefa hibatira hiplanter zany za tsy eo. Maintenant inona ny problème zany? Ny olona tsy te ho faty. Maka chrétien anankiray nareo hoe alaiko androany ianao ozy Andriamanitra fa tsoky io. Nefa zay hoe tompo. Donc inona zany ny changement ny fiainan'olona anankiray zany rehavanao amin'ny tompo? Mila maty ianao. À chaque fois que tu meurs, fruit mivoaka foana. Ahoana? Maty ange le église nisy antsika. Ahoana? Tsy maty izy iny. Donc tinga tsy tonga raha tsy maty iny. Donc ny fiainako rehavanao amin'ny tompo, à chaque fois obligatoire izy ny tompo. Raha tsy maty aho. Tant que tazomiko ny momba. Tsy mivoaka. Et puis za amin'izay mitady zavatra lavitra sy ny tany hoe ahoana ampiasana herin'Andriamanitra, ahoana zahoana don'Andriamanitra, ahoana zao. Ianao tsy te ho faty pour un tout simple raison bête. C'est tout. Andriamanitra miteny hoe capable ianao, capable. Je suis capable par celui qui me fortifie. Alefaona en Allemagne na fa hitanareo fa ia io mandeha io. Alefaona amin'ny Russie, any miteny Russie, mitory amin'ny teny Russie. Na le pont na la pont io alefa fotsiny io. Efa capable ianao, capable. Point final. Tsy asina calcul. Donc inona zany? Matahotra an'le olona sao de sitranin'Andriamanitra. Maintenant averiko amin'izay amin'ilay Deutéronome amin'izay. Maninona petraka le fiainana sy ny fahafatesana ary? Alors que za fa malala fahafatesana sy anina. Ça parle de spirituel izy. Fahafatesana sy zavatra ratsy fantatritsika. Fa zavatra anankiray momba an'Andriamanitra tsy fantatritsika ara-panahy dia maninona? Ampahafantarina ianao mila maty. Donc olona rehetrarehetra te ho velona. Za indray inona ny zatra tadiaviko? Seigneur, vonoa iaho. Inona zavatra rehetra mitranga? Hitanareo nga masoandreo zany tsoka na lainy. Je sais pas mozour na tena marina hoe avion africain. Non, France, matahotra maty. Io nga masoandro, matahotra maty. Amin'ny kristianina indray, zany mamono tenako. C'est moi. Donc za inona zany? Mpamono tenako. Dia inona amin'izay zavatra toriko amin'izay ny tena marina raha tsy azonareo. En fait, je suis là pour vous tuer ny tena marina. Je suis venu pour arracher, abattre, détruire, ruiner, faire du mal. Ka ianao nge atsangana olona vaovao e. Donc azagaga ianao raha marary. Zay sasy mahery ara-panahy ihany tafavoaka amin'ity afera ty. Zay sa comme ça fa raha ohatra ka ianao mibaigo miverina ty tsy tafavoaka. Rehefa mandeha eo ianao aroso io jusqu'à ce que ianao miova, jusqu'à ce que ianao teraka indray sy le fruit. So dia mieritreritra ianao. Dininareo tsara iny verset iny hoe rehefa maty ianao, rehefa tsipy amin'ny tany anankiray ianao dia ianao rery. Oui, pour un temps io ianao rery. Fa rehefa maty izy ozy ny tenin'Andriamanitra lasa be da be io.
donc inona ny principe de l'esprit zany pour se multiplier mila vonoana Jesosy raha navelany devoly à l'époque hoe velona izy tsy ny multiplier ny fanahana fa za chaque fois za maty ny fanahako multiplier ka ianao rehefa hidiran'ny fanahy vaty iady amin'ny fianakavianao ianao azagaga fa normal zany fahafatesana zany ara-panahy satria manino il faut aimer la mort c'est un cadeau le izy rehefa Andriamanitra niteny tamin'ny Deutéronome voao izy atoloko anareo izy inona izy angala miteny hoe fahasambarana sy fiainana non atoloko anareo ny fahafatesana donc safidio ny fiainana ahoana zahoanao fiainana le deuxième safidio alléluia ahoana c'est ça ny cadence de ianao mila voalohany raisony le deuxième avogny le Deutéronome vois je mets aujourd'hui devant toi izy zany hoe androany zany apetraka zany la vie et le bien fa io tsy azonao io tant que ianao tsy maka le deuxième satria manino apetraka Andriamanitra cadeau raha ohatra Andriamanitra zany resahana matetikety hoe tsy mahay manome zavatra 50 na 80 fa zavatra 100 dia nareo mieritreritra la mort c'est pas compris ao anatin'io ve comme cadeau la muerta à chaque fois za maty misy natao hoe renaissance comme de l'aigle à chaque fois za maty fonoko ny fanahy ato amiko zay zavatra tsy mety araka fomban'Andriamanitra piasan'ny radio ato aloha tao amin'ny May FM zao piasan'Andriamanitra amin'ny radio amin'ny site chai.fr tanao fa mila maty le inona moa zany voilà iran'izao tontolo zao mila maty maintenant la mort c'est un cadeau manino utile pour moi de zave gaga ty aorina hoe rehefa mba mamakimaky verset hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'Andriamanitra donc devoly rehefa tonga monana ba vonoy ako hitanao zay vonony de Andriamanitra ty amelo donc le fahafatesako le zao don zegny fidiran'Andriamanitra antsehatra amin'ny fiainako e ahoana azonareo ve zany donc tu as vécu ahoana ianao maty impiry ianao velona impiry fa tsy tonga saina akory maintenant raisiny fahafatesana dia ho iaina ianao bien sûr le taloha ho faty fa Andriamanitra raha dinihana amin'ny baiboly Andriamanitra mirenouveler fa tsy micréer amin'izao tamin'ny voalohany tany izy ny créer dia rehefa taty aoriana amin'izay rehefa jerena amin'izay renouveleny le izy dia baiboly miteny hoe sur la terre izy il y a rien de nouveau fa inona zavatra hitanao tarihany recréeny non ina moa modifieny zay mahatonga le izy hoe ny tany eo ihany ange ny avadika dia ambolena sa tsy zay donc za nge maty au fait le tany sy le foko ihany ange ampidirana zavatra vaovao e dia amin'izay lasa tonga olom-baovao dia nareo mieritreritra hoe tatata midi 14 heures non matesy ianao point final reste io cadeau-n'Andriamanitra proposition io miko fiainana anao miko zavatra tsara ianao dia jerevinareo tsara amin'izay nge bon sao dia lasa mia compliqué ty zavatra ty inona zany zavatra tsara ny iainanareo zany efa nieritreritra ianao nanao zavatra tsara ratsy le izy donc à quel moment nareo ny vécu quelque chose de bien selon Dieu raha ohatra ka maty zany isika sy ny vécutsika ka selon Dieu anjaranareo mandinika amin'izany c'est pour ça hoe nomeny fiainantsika fa rehefa certain moment tsika niditra fahafatesana tout le monde niditra an'io tsy tonga saina akory fa à un moment donné koa Andriamanitra taka nomeny fiainantsika tsy tonga saina à un moment donné koa tsika maty fa tsy tonga saina akory ianao ve tsy mbola ny vécu ve ohatra exemple hoe tsy natao aty tany ty ianao ve tsy mbola ny vécu na tsapa sensation hoe tsy fantako fa ohatrany tsy tokony ny eto
fa maninona matsapan'izany. C'est quoi ny véritable vécu an'ny zanak'olombelona? Mila maty ianao zay ianao vao miaina. Oui. Ianao tany amin'ny école tany efa vita zany, efa maty ianao, zao ianao mitady vola. Tsapanao akory ianao maty. Dia tsika mitazona n'iny zavatra iny. Olom-baovao ianao ka. Teraka amin'ny tompo ianao mamono tena ara-panahy. Ce qui est de la chair est la chair, ce qui est de l'esprit de l'esprit. Dia bien sûr resaka fanan'ny avozina. Miakatra niveau ianao, maty ny passé zay. Ahoana azonareo? Donc zavatra tadiavinareo ao aminareo. Oui, fa nareo tsy mila. Zavatra tadiavinao io aminao, amin'ny lelanao ka amponao le izy. Zay le izy hoe tsy te ho faty. Meka exemple farany nareo. À chaque fois za mianatra zavatra, maty zay ny avendranako amin'iny. Maty io. À chaque fois za miforme manao zavatra, maty ny ignorance-ko amin'iny. Il est day. Ahoana? Mizatra miala. Donc plus olona anankiray zany, plus olona anankiray ohatran'izao, plus izy misandatra ny fiainana. Satria maty izy. Cadeau io gratuit. Même Satan zany men'Andriamanitra ho antsika gratuitement cadeau. Même le diable tsy mila tahorana io. Tsy mila tahorana satria manino? Asiny asa tanako izy ny tompo. Io. Dia imagineo am'izay nge ty verset io zay mikitika ray aminareo zay mikitika io voamasoko io. Dia tonga avary le diable ary. Voaza manao hoe way marary ah, tonga dia efa anjely rehetra fa sous ordre d'Andriamanitra hoe qu'est-ce qui se passe? Satria provoquer la mort, voilà. Avouez le verset de Corinthiens miteny hoe ô mort où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Provoquer. Efa avy eo no miteny hoe aiza ianao e. Hitanareo za zao tena mahavita miteny tsara 100% mihitsy. Oritromba aiza ianao? Tsy nafaty ahy ianao. Pourtant ndre nampondomerina lavalava ihany a. Efa tsy nakitike. Masina zareo zao c'est pas quoi io. Aiza ianao? Tonga izy miattaque. Ba mbola ty ihany a. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ianao hitadiana zay fa mamono tenda. Donc ianao ho avy iny nefa tonga avant l'heure. Dia hoana? Ino pouvoir anao ty rehefa avy eo? La peur c'est la même chose. Efa enitsika ngamba fiteny hoe rehefa mivehivavy zay manao vengeance izy, même le diable izy mipetraka mijery. Ary hitako zany a. Dia imagineo am'izany la peur. Efa izy tonga avy ihany, tokony izy mitsoka anao. Mila déclarer nange hoe peur, c'est toi qui devrais avoir peur de moi manomboka androany. Satria manino? Za manana courage d'en haut. Satria manino? Le anankiray tarifa nariko iny. Donc à chaque za milase quelque chose, za mahazo zato avy. Raha ohatra ka matahotra maty ianao, matahoran'izay mahafaty ny fanahinao fa za matahotra zay mahafaty ny nofinao. Ça veut dire ianao tsy te eo amin'Andriamanitra ao. Ianao mila roana atao amin'ny say fa alefany amin'ny omana.
miomana eo amin'Andriamanitra ao. Mandeha any amin'ny vadiny any nareo zao fa any miomana nareo dia rehefa avy eo rehefa eo amin'ny Andriamanitra nareo mba falifaly hoe Seigneur ho faty zahay zany. Ozy Paoly inona moa izy ny lamort sy ny fiainana nareo ihany janonako eto izy fa maty ve pour moi c'est inona izy. Voilà, c'est un gain zany hoe à chaque fois olona anankiray maty zany mahazo Jesosy Kristy. À chaque fois olona anankiray mamono tena mahazo Andriamanitra izy. Donc dinio tsara le teny iny hoe raha nareo ratsy fanaza mangataka mofo ny zanakanareo dia omenareo mofo fa tsy bibilava omena anazy. Dia zarainareo ve angataka fanahiko nareo sy ny fanomezam-pahasoavako ve dia lavoko ve alors que dradradraina manjato amin'ny rivo isan'ny lady après dimanche hoe Andriamanitra fitiavana maninona ary tsy mihita le izy velona loatra ianao. D'ailleurs tsy hainao zany vécu anao amin'ny aniny fa mila maty isika. C'est un cadeau io. Ohatra ny hoe raha lafa taloha mba nitoriteny ery dia puis tonga le namako hoe ohatray anao za tsy fanta-piaviana avianako na ny fisinao zay efa maty anaty foko efa maty fa tsy fantany zany. Raha ohatra ka raha alfa fantatrao zany mbola izy am'izao zany za tsy efa nitady anao inona tadiavako anao mba me raison anankiray fotsiny tadiavako anao. Le nsolelaka tamin'ny faladianao no tadiavinao le ralfa. Il a vécu, il est mort, il dominera, point final. Donc tsy andevo fatifatina andevo ohatranao io andeha tadiavoko na fatifatina alika fa maty izy. Ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy obligatoire ny fahafatesana. Zay ianao vao raisin'Andriamanitra zanana, zay ianao vao l'appelle le don mihetsika l'izy satria manino maty le taloha miova ny fiainanao. Ny antson'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavana paf miditra io ampiasaiko l'izy Seigneur me voici utilise-moi comme tu veux. Dia ho hitanao fa les grains ho faty io dia ho hitanao fa mitombo io. Raha ohatra ka ianao zany voilà vao converti na omezan'olona azy ianao hoe Jesosy reriany famarinana, Jesosy reriany zao, Jesosy reriany tsy maninona omezan'olona satria le grain nge mbola hitsatsahan'olona ambany tany na ny ombo na ny voilà na ny kadradraka manitsaka eo fa andraso hoe tonga arbre andraso fa tondran'Andriamanitra rano io andenanay ozy rasolon-drehibe rija rasolon-drehibe dia ho hitanao rehefa mitombo le grain kely io fa raha zany teny tamin'ny voalohany Jesosy fotsiny famarinana ho hitanao zany intelligence zany mitombo don capacité rehetrarehetra zay don miara-miasa arotsak'Andriamanitra aminao le izy. Farany ianao tsy hainao tsolo hoe ianao mifotra an'izao iny raha pitso hoe malalanty indray afitaiza le izy narotsaka tamin'ny ianao natory tsy hainao kory fa nifoinao fa olo-kafa efa olom-baovao ianao. Inona lalana anazy au fait s'améliorer daholo ny fiainako se perfectionner zany hoe zatra nataoko nomaly médiocre aminazy ça veut dire victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. On a zona rove. Donc mila maty. Fa io cadeau men'Andriamanitra processus. Voilà. Jesosy tsy nasandratra noho ny zavatra rehetra raha tsy avy maty tsy zay. Donc matesy ianao. Ovina, zao dia zaoko. Aza inona reo mpitondra politika reo, aza inona ny pharmacie, aza inona ny fomban-drazanao, aza inona hatramin'ny ray aman-dreninao mihitsy. Fa misy olona certaines personnes efa nalefa de l'autre côté de la mer mitondra raha ohatra ka tsy hitanao ny manodidina. Misy olona nalefa avy tary
tsisy vahoaka na vita nandeha tany l'autre côté any dia averin'Andriamanitra hoe tantarao ty ny zava-misy. Voilà ny réalité-ny zavatr'andry. Fa nareo miaina amin'ny réalité-ny principe base élémentaire du monde. Alléluia. Teo velona ianao milaiso ny fahafatesana. Donc aza malahelo mihitsy. Aza malahelo mihitsy rehefa laozan'olona ianao. Laozan'ny namanao ianao, avelao izy andeha. Satria remplaçable daholo ny zavatra rehetra. Alléluia. Remplaçable ny zavatra rehetra hoa. Tout est remplaçable. Il suffit fotsiny Matthieu. L'ordre doit être rétabli. Zany hoe efa inareo matetika ty hoe l'équilibre. Azonareo. Tsisy zavatra foana zany eto ambony tany. Maty ny fianakavianao misolo io. Maty ny zanakanao misolo io. Maty ny ray aman-dreninao misolo io. Na ianao za maty misolo. Na Jesosy maty aza ny solonako. Jesosy maty teto ambony tany solony izy. Sanareo tsy mahita tsaratsara? Hein? Alléluia. Zay partir n'androany raiso ny cadeau-n'Andriamanitra isika tandray fiainana foana fa rehefa tandray fiainana ianao atao voatra an'izao li izy. Voilà. Raiso le anankiray. Raiso io dia miainanareo. Fa ny zavatra manovany fiainanareo efa équipé daholo isika mianakavy. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts. Inona amizay zavatra tena remarquentsika amin'ny verset io. La mort ny voalohany, fa tsy la vie. Zavy amony tena tsy haiko ve. Avoiky le verset. Zay le izy mikadesa 1, 2 dia manovoatra n'Antonia zany. Deutéronome la vie zany. Dia aveo ay misy adino. La mort d'abord, la muerta. Vakinareo io. Il est mort zay vao il a vécu. Ahoana? Dominé sur une. Vivanga sa le maty. Ka zay fa mpamono tenako. Zany mpamono teny. Zany mpiteny amiko ianao ndray taoko mamayra fa ho hitanao io. Io zavatra ho hitanao io. Dia soloina ny nananao fa tsy tonga saina akory. Nareo isy soloina anara rehefa nareo tsy tonga saina. Jereva nareo nge meko secret kely nareo zany andehanareo manao vacances. Tsy Abraham ianao fa Abraham. Ahoana? Zao ianao fa zao. Maintenant olona anankiray idinany daon'Andriamanitra ahoana fiantsoana anazy tsy chanteuse. Very anarana le olona. Voilà. Anjara nareo tsy te hiova anarana. Za zao fa niova pasteur iantson'olona ana tsy za akory nametaka an'izany. Ahoana tsy nareo nametaka anarana hoana?
Inona mahatonga zany azo anarana vaovao? Tsy noho le don miasa? Ben voilà, j'étais mort. Ahoana? Jerevanareo amin'izay rehefa tena anontany olona anankiray, iza moa ianona? Ay ianona iny ve? Ianona izy iny. Zareo ihany efa malala hoe c'est ça l'identité an'le olona. Ahoana zany fetsy? Iza moa le raha alfiny le amin'ny YouTube iny? Tsy olona babaly ka ino ma tsy pasteur izy iny? Sa tsy zay? Tsy anarana nomeny ray aman-dreny na mikopy zany. Tout est spirituel. Rehefa maty ianao, olombavao ah. Fa ny sasany mbola te hiantsona hoe Ralph le DJ. Ndany ianao mandihy miaraka amin'ny mpamosavy any amin'ny kavosy indrasy, je ne sais pas quoi. Nanay mpiangonana ny danse. Ohatran'izao rehefa mandihy. Fa niovanarana. Ianao mbola tsy niovanarana, mbola andevo, mbola mpamosavy. Zay ny mbola lalan'olona anao hatramin'izay. Satria les dons tsy miasa. L'appel et le don sont irrévocables. Alléluia. Manaraka antsika miona afaka ray volana zany a. Tsisy direct zany. Amin'ny décembre indray tsika miverinitra en direct, en live. Manandriamanitra reny voninahitra. Sotra tompo. Shalom, shalom. Tain'ny tompo daholo.